Niverina taminay raharaha fametrahana cocktail molotov teny amin'ny 17 hektara sy teny Antaminana Voarory manamboninahitra mpitsabo eo anivony tafika ny filohan'ny Rajoelina. Nilaza ny tena fa tsy azo ekena hoy izy hoe olona iray mbola atao fanadihadiana ary anaty toby kanefa tafatsoaka. Tsy maintsy andraisana fepetra entitra sy aingana hoy ny filoha ireo nanao atsirambina sy tompon'andraikitra tamin'izany nandritra ny fandarana izay nataony tamin'ny fahita lafim-pirenena ny alahady teo dia efa nilaza koa ny tena fa tafatsoaka ny ivelany ity kolonely ity. Tawariny lamesa ho an'ny fifidianana papa tao amin'ny bazilika ny Masindapiera ny maraina teo izay notariany kardinal Giovanni Battista Re dia niroso tamin'ny fivoriana mikatitrano na antsoina hoe conclave ireo kardinal mpifidy ny hariva teo. Ao amin'ny lasapeliny 16 no anatanterahana izany ary tsy mivoaka ireo kardinal mpifidy raha tsy misy papa voafidy. Fifidianana indray mandeha ihany no atao androany ary manomboka raha mpitsolaka misy dia roa ny maraina na roa ny hariva. Arakaraka ny vokatra eo ny lokon'ny setroka mivoaka eo amin'ny tafon'ny chapelle 16 mainty raha tsy nisy voafidy ary fotsy kosa raha voafidy papa. No tanterahina teny amin'ny fitsarana tampony anosy ny fotoam-pitsarana manetriketrika nandraisana ny fianianan'ireo mpikambana vaovao eo anivo ny fitsarana avo. Isan'ireo nanao izany fianianana izany ny mpitsara Christian Paul Andriamahavory izay tony papa no ambony eo anivon'ity rafi-pitsarana ireo olona ambony eto amin'ny fireneny ity. Isan'ny nanao fianianana ihany koa i Faly Rave Rakotoarson filohan'ny rantsana eo anivon'ny fitsarana Fandravana, Barjao Fetra Emmanuel Arabe Mananjara filohan'ny fitsarana ambony Mahajanga ary Jean-Yves Varakotomanana izay filohan'ny fitsarana ambony Tomasina. Nandray ny asany nanomboka omaly amin'ny mahafilohan'ny Université Antananarivo azy ny profesora Rivo Arson Randrianasolo izay filoha voafidy vaovao. No tanterahana tao amin'ny trano kintana eny Ambohitsaina ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny filoha teo aloha ny profesora Mamy Raoula Ravelomanana. Ankoatra ny filohan'ny Université Antananarivo dia andray ny fitantanana ihany koa ireo filohan'ny fakulté rehetra izay voafidy. Araky ny fanovana izay noentin'ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra manoloana ny fitarainana nataon'ireo tarika sasansasany izay mandray anjara amin'ny fiadinany amboaran'ny Madagasikara no sady mandray anjara amin'ny fiadinany tompon-dakan'i Madagasikara dia lalao roa izay saika atao any Ambanja sy iray tany Ambovombe no nafindra toerana amin'ny ampahenina 20 fiadinany amboaran'ny Madagasikara. Voakasika izany ny lalaon'ny Fosa Junior sy ny FC Wagner izay saika atao any Ambovombe ka nafindra ny Toliara. Nanisy azy izany fanovana izany dia nialan-darana ny Fosa. Teo ihany koa ny lalaon'ny KFCA Diana sy ny Adresayar, ny AS Fanalamanga sy ny Ased Diana izay nafindra ny Mahajanga. Ity farany anefa dia nialan-darana koa no ifamindra io. Raha ny fanazavana dia noho ny fahasarotan'ny fivezivezena monjo ny kianjana tanterahana ny lalao no antony.